Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana vavimalala no ionako aminao amin'ity androany ity anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana indrindra ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay isan'andro isan'andro manotatosana izao fandarana izao dia miaraba anao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsika eto amin'ity androany ity. Dia ny fiadanan'ny tompony anapaka anatintsika tsirairay avy indray dia matoky sy mino fa ampahiranao indray izao fandarana izay rahantsika eto izao raha lasana vavimalala. Raha androany no vao tonga eto dia miarabanao manokana ary teteny aminao hoe maharetatra amin'ny farany ary aza mieritreritra hoe kisendrasendra nahatogavanao teto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao io ary tsy zavatra kisendrasendra hoe sendram-panjety teto ianao fa zavatra efa voalahatra izao fotoanantsika androany izao ka dia tonga soa dia engany hamaly ny etaentantsika ny izao fandarana izao raha marary ianao hanasitrana anao raha somary kivikivy ianao hampahery anao raha somary ozy izy ianao hoe ohatrany tsisy maminy izany fiainako izany dia hita maminy anatin'ny tenin'Andriamanitra ny ianao amin'ny teonaty fampaherezantsika ka dia tahiny tompo dia maharetatra amin'ny farany ary aza misalasala ihany koa mandray anjara anaty commentaire miaraka amin'ny ankizy fa dia raisina efa ohatrany efa ralasana baveto ianareo izay vaovao tonga eto androany. Androany dia fitiny hitako niditra voalohany teo marina zay fitiny hitako niditra voalohany teto androany dia tahiny tompo manokana nefa ity ahafahasavan'Andriamanitra ny ameno anao dia hanenika ny fiainanao ihany koa dia mitondra anao amin'ny tany malalaka ny Andriamanitra dia hanitatra ny valanao. Alleloia. Dia tahiny Jesosy koa raha Tojo Mikael ny tao aorinany Ranavavy Marizo artizane de Madagasikara, Naël, Bertsava, Erika Raka, Tonga Soa Felana Rakoto, Sandola, Zanary Ambony Valera, Koda Leoni. Dia tahiny tompo Ranavavy Marizo sy Eliana, Verselina, Koda Leoni, Rodine Marie, Soameva, dia Marizo efa voateniko teo Sandra Akonina, dia Rodine Marie Mampionina, Mama Valentina, Erika Raka, dia tahiny tompo Nambinitso, Itody Raonso, Mami, Eme Manambotso, ihany koa Bertsava, Noélie Fanto, Olga Ranoroso, Kadaka, Malala, Eme Manambotso, Maniko, Yama, Contre Camaradin'i Jesosy, Geneviève Randre Mananjara, Kodenela, Malala Randry, Aingonirina, Andrena Solo, Tonga Soa daholo. Mialatsiny Contre Camaradin'i Jesosy, Tonga Soa ihany koa Zinate Oda, Mamsy Randry, Tsiry Amboaramiel, Maevare, Zinate Oda, Tonga Soa daholo isika tsirairay avy dia fiadanana tompony eo amintsika rehetrarehetra raha lasana vavimalala. Raha tonga eto ianao androany dia ataovy izay fomba rehetra ahafahanao mifantoka fa hiaino tenin'Andriamanitra tsika hifampahery amin'ity androany ity. Raha Andaniana Marie Charline, Amboaratsiky, Mami, Sandola, zay angamba mbola Razana Monique, Andelina Suzelle, Tonga Soa Lantonirina, ao ihany koa Rolianisha, dia ao ihany koa, Bertsava, Mama Valentina. Tahiny tompo isika rehetrarehetra mareta hatramin'ny farany daholo. Andao aloha tsika ametraka izao fotoana izao ampiran-tan'Andriamanitra dia andao aloha tsika hivavaka hanao vavaka fanombohantsika ametrahantsika ny fotoana eo ampiran-tan'Andriamanitra ka androany dia i finoana kely no hivavaka fanombohana miaraka amintsika androany. Teny anazy moa hitantsika fa tamin'izy nanao vavaka fanombohana Andriamandery dia somary mimbakavaka kely izy amin'ny teny gasy dia mba nataony amin'ny teny vazana anazy androany
faly be hoana izy miaraka amintsika androany mba hanao vavaka fanomboana ka de mentsika sehatra izy avahany mitondram-bavaka mandratsiny afahany mitondram-bavaka ny fotoanantsika izao ka de andao ary ampandrotsika ary i finoana kely ny vavaka fanomboana tahiny tompo ary mampisorakoty vaokoa tonga soa de ao ihany koa izy koa mba zoravako teo lantoniry efa voarabako ndao ary tahiny tompo ary finoana andriany fitenenana. Bonsoir à tous, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions aujourd'hui pour cette nouvelle journée que tu nous as donnée. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et merci d'avoir montré le chemin aux personnes qui regardent cette émission. Je te demande de prendre soin de la connexion pour que tout le monde puisse entendre la parole que tu veux transmettre. Et je porte aussi en prière le sermon pour qu'il puisse affecter la vie des personnes qui regardent cette émission. Nous voulons ta présence parmi nous, Seigneur. Nous voulons que tu sois avec nous. Fais qu'un maximum de personnes puissent aller au ciel grâce à notre émission. Nous te demandons de fortifier les faibles et de guérir les malades. Nous te remercions pour tout et pour avoir fait que cette émission amène beaucoup de personnes au ciel, car tout ça c'est grâce à toi. Alléluia, Amen. Alléluia, isaorantsika foy fa tsotra ny vavaka zay nentin'ny zanatsika finoana kely tamin'ity androany ity mankasitraka ny finoana de Andriamanitra malefy ty ny finoana de ho amin'ny fotoana lasa toriteny koa finoana de maherezatra any amin'ny asan'Andriamanitra zany zanaky dada sy neny zany. Misaotra anareo koa hitany ny commentaire anareo ao mampahery anazy reny ny alléluia anareo saotra betsaka de tsika mavaka izy androso foana amin'ny asan'Andriamanitra. Eny ary zay ny hoe lafa hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra sika rehefa vao ny tenin'Andriamanitra sika androany de hitany nanabavitsika Marie-Jo avatsy États-Unis ary androany tsika izy nitondra tenin'Andriamanitra de vavaka ho an'ny firenena kosa androany Amerika za moa hitondra famelabelarana eto androany. Eno hira ary tsika natadiry tena maka toerana tsara maka baiboly fa hian'ny tenin'Andriamanitra sika avy eo filazana kely fotsiny tahiny tompo aloha lafaly ray eritovo de tahiny tompo izy koa mbola tsy narabaiko teo de efa narabaiko tao le angamba de efa misaotra anareo efa tonga ny manomboka tonga ny anarany misoratra anarana ho an'ny fanoloran-jaza izay ho ataontsika amin'ny faran'ity volana janvier ty ny alahady no anaovantsika an'izay fanoloran-jaza izay zany hoe ataontsika amin'ny fahatelopolo ny volana janvier no ataontsika ny fanoloran-jaza zany hoe faran'ity volana janvier ty zany ho anareo zay mananjanaka tiana ho tsofina rano de misoratra anarana ty anareo dia ho tsofintsika rano zanakareo alefanareo ny anaran'ny ankizy firy zareo de iza ny anarany de alefanareo aty ny ankizy ho tsofina rano moa ny ray aman-dreny misy fampianarana kely foy avatrafatra kely momban'ny tokony fitezanan'ny ankizy araka ny sitrapon'Andriamanitra moa amin'ny fotoana io ka amin'ny fahatelopolo ny volana janoary tsika de anao fanoloran-jaza eto tsy ataontsika en direct eto akory izy fa ianareo rehetra zay misoratra anarana kosa androany zao tsika fahatelo amby folo ny volana manomboka amin'ny alahady fahaenina amby folo ny volana de anokafako groupe tahaka ny nataontsika tamin'ny 2010 tamin'ny 2020 iny tamin'ny 2020 tsika nanao fanoloran-jaza sa 2019 izy iny tsy tadidiko dia ampidiriko anatin'ny groupe anankiray ianareo anaty messenger ao isika no mitapatafa mandritra ny 2 herinandro sika mifankalala mifankafantatra mifalifaly ao ao anatin'izany miditra tsikelikely any zay rehetra hiditra ndray amandray moa ny ampidirina anatin'le groupe dia ao isika amin'ny fahatelopolo ny volana am'izay tsika ohatry nataontsika tamin'ny tsika nanao fanoloran-jaza teto any de amin'io kosa ataontsika ao anaty Zoom izy io mila mampiditra Zoom zany ianareo de ao anaty Zoom no anateterantsika tamin'ny 25 octobre 2020 tsika nanao fanoloran-jaza de herintaona sy tapany aty arina zany tsika manao fanoloran-jaza fanindroany ray soatra ny anabavy soameva tamin'izany ka ianareo zay mananjanaka tiana ho tsofina rano
atolotra an'Andriamanitra tena tsofintsika rano aentsika anaty n'Andriamanitra ny anaran'ireny zaza ireny mba ho zaza ho tahian'Andriamanitra. De efa misy moa aminareo misoratra anarana de misaotra anareo mifatokinareo n'izao fandarana zao fatokinareo ny filazantsara zay torina eto ara-baiboly tokoa ny fanoloran-jaza ary tena ilaitsika izay. Amin'ny faha-telopolo ny volana zany tsika eo amin'ny 1 no hanomboka ny fanoloran-jaza. Misy fotoam-bavaka ataontsika anaty Zoom ohatrantsika rehefa manao batisa ihany misy fotoam-bavaka ao rahantsika ao de eo amin'izay misy toriteny kely dia manomboka amin'izay ny fanoloran-jaza avy eo hotononana tsirairay entina mivavaka tsirairay menatsodrano tsirairay. Amin'ny fotoana io ihany koa raha misy aminareo olona mazoto hoe za mba te hanatrika an'le izy ka tsy ataonay live eto tsinona le izy fa mba any amin'ny entre antsika anaty Zoom zany naovana an'io fotoam-bavaka io de ozy nareo za mba maniry na tsy mananjanaka ho entina ho tsofina rano ary ianao hoe za mba maniry mba andray mba ina moa zany mba hanatrika an'le fotoam-bavaka sy le fitsofan-drano de miteny amiko ianao de mila mampiditra Zoom ianao de amin'ny fotoantsika anao fotoam-bavaka ao anatin'ny Zoom. Alleluia. Ay moa tamin'ino batisan'ny ranabavy Soameva de tsy ho ela ihany koa tsika de anatanteraka batisa fa vita aloha io de ikarakara seminaire isika aorianan'io fanoloran-jaza io de hanomboka ikarakara sy hanomana ny seminaire mandritry ny herinandro isika izay mba entina anamariana ny 10 taona ny torinay mivady teny manaovana mivady asan'Andriamanitra. Mino fa hiara-kalazanay amin'izany daholo ianareo ireo fa tsy mbola izy ary eo de ataontsika finaritra angatantsika amin'Andriamanitra hitahin'Andriamanitra ny fiainantsika amin'io. Zay no ela fa filazan-draharaha zay ny filazan-draharaha hiditra avy hatrany amin'ny ten'Andriamanitra isika ao aorianan'ny tery ka de miano finaritra ary isika tsirairay avy atolotra fitiavana be anareo ity iray ity ndao ary isika rehetrarehetra miano finaritra. Fa fino
samy mangataka ny atokantrano any ilaiko misotra ao tompo Alléluia. Ilaitsika niozitr'Andriamanitra. Raha tsy misy niozitr'Andriamanitra tsika tsy afaka mandeha makaiza ary tsy afaka manao ninninna raha lasana bavy malalako. Dia ho tahin'Andriamanitra re tsika tsirairay avy dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika dia mahereza fa raha ilainao niozitr'Andriamanitra dia Andriamanitra nosotra anao ao atokantramonao ao amin'izay toerana misy anao ao. Andao ary ampadrotsika ny anabavitsika Marizoa maminira ozy izy Marizoa tsara inirinya tsika moa dia mpakafy njaka fitisiziona famonjena dia matetika mandeha eto mahafinaritra ny irandry zareo. Atsika koa misy zavatra ny andrasana zay moa avy any Madagasikara vokatra efa tonga izy zao fa ho alaina sisa le entana. Halleloia. Dia misy fiaraha-miasa antsika amin'ny artista izay afinaritra tokoa tsy ho ela fa omenantsika eto ihany ny vaovao fa antsika moa dia be dia be angamba ny artista izay tsy mbola hitanareo mbola tsisy nalala tena misy misy artista mbola tsisy nalala ny taty ivelana ohatr'izany dia teto amin'ny fandarina teto no nizahantsika lancé an'ireny hira tsara an'ireny artista ireny ary fifaliana ho antsika foana eto amin'ny Aki Radio ny mandefa sy ohatrany hoe mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ho an'ireny mpirara-pilazantsara ireny dia anisan'ny misy any ny mpihira mety hoe olona tsy dia nisy nafantatra zay nalefantsika teto amin'ny fandarana teto. Misy hatramin'ilay mpihira tsotra indrindra tena tsotsotra kely ireny fa rehefa tsara ny vokatra tena hoe rehefa ahira ny anambavy $100 marina zany tamin'ny batisa dia diko tena hoe misy fiaraha-miasa ho ataontsika miaraka amin'ny artista etsika hifanampiana amin'ny zareo tsy ho ela dia menanareo ty any ny vaovao amin'izany fotoana izany. Andao ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra mino efa dodintsika hihaino tenin'Andriamanitra raisiny baibolinao hiaraka amin'ny ranabavy Marizo tsika amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny ty androany ty. Tahiny tompo ranabavy Marizo anao ny fitenenana. Faly marabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ny tenako mbola natratra zao taona vaovao 2024 zao indray tsika eto amin'ny vavaka fiambena dia toloniko amintsika rehetrarehetra ny fahasoavan'Andriamanitra anaraka antsika mandritra n'ity taona vaovao meny tompo antsika ity. Amen.
Misy tenin'Andriamanitra izay fampaherezako amintsika zao taona vaovao zao dia hitantsika ao amin'ny Efesianina 4:17. Efesianina 4:17 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. Amen. Averiko indray mandeha: fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. Amen. Ny soramandry mivaky toy izao: fananarana azy mba hifanara-tsaina sy aharitra ary handroso tsara. Amen. Afatra ho antsika kristianina moa zany ty teny soratra masiny ty holazaina dia arak'izany soramandry zany hoe fananarana azy mba hifanara-tsaina sy aharitra ary handroso tsara. Amen. Amin'izao taona vaovao zao moa ry havana malala dia misaotra an'Andriamanitra lehibe aloha tsika mbola mivelominy dia mbola tratran'izao taona izao, ary fotoana tokony hanararotantsika tena hoe hiazaka zahantsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra mihitsy ny vanim-potoana vaovao tahaka an'izao, satria mbola velon'aina ianao. Raha nandinika ianao dia maro ny olona maty raha nandritra ny volana novambra sy desambra faraparany teo iny fotsiny tena loza maro no seho ary maro ny olona maty nandritra n'izany fotoana izany. Fa tsika mbola velon'aina androany dia ndao tsika tena anompo an'Andriamanitra ry havana, tsy andriandry, tsy atoritory, fa tena hoe anompo an'Andriamanitra, satria izany no andrasan'i Jesosy amintsika. Miazakazaka be ny fotoana, miazakazaka be ny faharatsiana eto amin'ity zao tontolo zao ity, fa tsika kosa hiazakazaka anatona an'Andriamanitra, hiazakazaka anompo an'Andriamanitra amin'ny hery rehetra, amin'ny saina rehetra, amin'ny zay rehetra eo an-tanantsika, sy amin'izay fanomezam-pahasoavana izay napetraky ny Tompo ao anatintsika tsirairay avy. Amen. Marina fa tsy mitovy daholo ny haben'ny asa fanompoana ataontsika kristianina ry hava-mamalala, fa nefa dia mahaliana an' Jesosy daholo izany rehetrarehetra ataontsika izany. Tsisy latsaka eo anatrehany ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika. Ny fahafoza-tenintsika isan'andro io manao ny asan'Andriamanitra dia tsisy latsaka eo anatrehan'i Jesosy izany, satria izany ny tena andrasany amintsika zanak'Andriamanitra. Dia eto ako dia te hisarika ny saintsika kely amin'ny alalana fanompoana nataon'ny kristianina maromaro tato anaty baiboly. Izany hoe karazana fanompoana tsy voatery hoe fampitory-teny be foana ianao ny atao hoe manompo an'Andriamanitra na hoe diakona ihany na ohatran'izany, fa be da be ny fifanompoana izay nangalan'ny izay hita nataon'ny kristianina tato anatin'ity baiboly ity. Dia tiako ianao raha mety aminao dia mandray raiso ny verset fa misy karazana fanompoana tamin'izany fotoana izany hotonoko aminao ao anatin'ity fotoana ity, mba fampirisihana antsika izany ny amin'izany hoe fanaovana asan'Andriamanitra izany. Hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:1-5:telopolo ka hatramin'ny 7:telopolo dia tantaran'ny Barnabasy dia nivarotra ny taniny ary nanome vidiny ampiasain'ny mpianatra tamin'izany fotoana izany. Endrika fanompoana an'Andriamanitra daholo izany, fifanompoana. Dia faharoa manaraka an'izay ihany koa dia ao amin'ny asan'ny apôstôly 5:7-telopolo dia tantaran'ny Dorcas izy ity. Dia afaka vakiantsika sady mba halalantsika bebe kokoa hoe ay ve nisy an'izany tao anaty baiboly. Dorcas dia nanjaitra fitafiana ho an'ny manano tena mahantra arak'izay tratrany tamin'izany fotoana izany. Asa fanompoana daholo izany. Dia fahaefatra jerentsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:4-5:10 ka hatramin'ny 15 dia tantaran'ny Lydia izy ity. Lydia
dia varotra lamba volomparasy a, dia napetrano ny apôstôly Paoly sy ireo namany tamin'izany fotoana izany. Fanompona daholo izany, aleloia. Faefatra dia hitantsika ao amin'ny Romanina 5:12 dia izao mivaky eo hoe Foibe dia nanampy amin'ny Paoly sy ireo mpino maro hafa hamadiako ny fiangonana azy. Nanampy andry Paoly izany ty Foibe ty tamin'izany fotoana izany. Dia ohatra manaraka farany dia hitantsika ao amin'ny Romanina 5:12 sy 4 dia vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Priscilla sy Aquila dia mpiara-miasa tamin'ny Paoly nanao viveriny ainy noho ny amindry Paoly dia nanao viveriny ainy ty Priscilla sy Aquila ty tamin'izany fanaovana ny asan'Andriamanitra izany. Dia reo rehetra ireo dia niara-miasa ho an'ny tomporay daholo tamin'izany fotoana izany. Izany hoe tsy hoe nitoriteny foana, tsy hoe ireo olona ireo nitoriteny dia izay foana izy ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra, tsia fa nanao zavatra izay vitany tanan'ireo, nanao izay zavatra vitany tamin'izany fotoana izany tamin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa. Izany hoe fanompo ny samy kristianina izany dia tian'Andriamanitra mba hifanompo, hifanome tanana, hifanome hevitra, hifampivavaka amin'ny zavatra rehetrarehetra izay miseho amin'ny fiainana, indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra izay iainantsika izao be da be ny mandalo ady amin'izao fotoana izao ao ny aretina, ao ny tsy fampiana, ao ny ady maro isan-karazany izay tsy maintsy hijoroana amin'izao andro farany izao. Dia izay no tian'Andriamanitra ataontsika amin'izao fotoana izao, izay fifanompony izay izay fanaovana asan'Andriamanitra izay. Asan'Andriamanitra daholo mantsy izany rehetrarehetra izay lazaiko taminao teo aloha izany. Ka mino fa itsika tsirairay avy dia manana izay fanomezam-pahasoavana izay efa napetraka Jesosy tao anatintsika izay, araka ilay teny teo hoe fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'ny Kristy avy isika rehetra, ozy izy ilay tenin'Andriamanitra. Amen. Dia androany te hanentana antsika ny amin'izany mbola be da be ny zavatra azontsika atao ny eo amin'ny sehatry ny fanompona. Tsy voatery hoe ianao mitoriteny be na ianao hoe ahoana, fa afaka etsehanao daholo ny zavatra rehetra ao aminao ao amin'ny manodidina anao, na amin'ny tokantranonao na amin'ny fianakavianao. Amin'izao nge ravina be da be mihitsy ny olona manoratra any amin'ny ampena mangataka hoe sahirana fa mba hoeto abavaka, na mangataka aminao fampaherezana avy aminao hoe tadiravana, fa ny teny kely aloako ny vavantsika fotsiny amin'ireny olona izay mandalo ady na mandalo olana ireny dia mitondra fanasitranana ho an'ireny olona ireny izany ry havana malala. Amen. Dia androany zao tsika tena hoe ninona olona mba mitaraina amintsika laza ny zavatra izay atrehany amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Dia dao tsika tsy kely soroka, tena tonga dia hivavaka ary hampahery an'ireny olo ireny, satria anisan'ny fanompony izany. Ary ao amin'ny mpianakavin'ny finoana aloha voalohany indrindra, amin'ny mpiray fanantenana aminao dia afaka mitondra-bavaka ny olona hafa ihany koa ianao na mampahery olona hafa izay sendranao fa tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy izany ry havana malala. Satria amin'izao fotoana izao ny olona reraka ny olona dia mila fampaherezana, mila fanana avy aminao, mila lay jiro avy any aminao ho fanazavana ny fiainam-panahin'ny olona sy ny zavatra rehetra izay lalovany any. Dia milanao izy, milanao izay efa natsoan'Andriamanitra izy hampahery sy apitraka azy amin'ny ady izay hatrehany izany. Dia noho izany indrindra no tiako hampita amintsika, satria arak'izany teny izay efa nizarako izany fa miaratsy izao fiainana izao. Ary efa miaratsy izao fiainana izao dia mila mitady an'Andriamanitra ny olona, mangetaeta an'Andriamanitra ny fon'ny olona, satria efa tsy hitan'ny olona intsony ny lalaka-le dia mangetaeta ny olona. Ary Andriamanitra moa dia endry, ary ao anatin'ny zavatra tahaka an'izany dia
ao anatin'ny zavatra tahaka an'izany no ikasihan'Andriamanitra ny fon'ny olona, ka tsika izay efa manana azy no ampiasain'Andriamanitra anatanteraka an'izany amin'ireny olona tsirairay avy ireny, dia mazotoa fahaza-malainy tsika. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny jerentsika kely ao amin'ny Romanina sokady ao amin'ny Romanina 12:20 andiny 1:20 hoe mazotoa fahaza-malaina ary aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Amen. Mampirisika atsika ny tompo ry havana malala, tsy atoritory amin'izao andro faran'izao. Ataovy ny asan'ny evanjelista ozy izy tanterao ozy izy ny fanompoanao. Izany tenin'Andriamanitra izany dia tokony hampirisika atsika foana, anohy foana, satria efa ny zava-misy moa dia efa mbiam-baravarana ihany koa Jesosy satria efa miseho daholo ny zavatra rehetra izay ambaran'ny faminaniana ao anaty baiboly dia andaontsika hanararoatra faraparany ry havana malala. Hanararoatra faraparany tsika satria tsy fantatsika ny minitra ny segondra ny fiainantsika, tsy fantatsika ny fotoana izay elantsika eto fa ny tian'Andriamanitra ataontsika dia manompo amin'ny hery rehetra, amin'ny saina izay nomen'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Ozy izy le iran'ny firana FFPM izay hoe velon-kanompo tsika, matoa-tsika mbola mivelomy ny androany dia velon-kanompo-tsika, velon-kanoa anoa ny tenin'Andriamanitra ary vonon-kanao izay sitrapon'Andriamanitra. Amen. Halleloja. Dia tahaka izany tsika rehetrarehetra dia izaho matoky fa tsika rehetrarehetra dia vonona ho amin'ny asa tsara rehetra. Vakitsika kely le tenin'Andriamanitra anankiray ity ao amin'ny Hebreo 10:20 andiny 4:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Amen. Halleloja. Dia izany ny havatra ho antsika tsirairay avy indray tamin'ity androany ity dia izaho matoky fa nampahery anao izany ary ny fanamasin'Andriamanitra anie nampitsiry any anatin'ny fo mampanahintsika tsirairay avy izay mbola eo am-piazakazahana, mbola vo eo am-panombohana izany fanompoana an'Andriamanitra izany dia izao mbola tsy tara ianao fa ampiasao izay eo an-tananao, ampiasao izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra ao anatinao fa efa manana ianao efa misy ao dia iaino ampiasao amin'ny manodidina anao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra ary hitan'i Jesosy izany hoy aminao satria any aoriana any dia hiteny amintsika izy manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ny mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Amen. Alleluja. Mateo 5:20 andiny 1:20 no misy an'izany teny izany. Dia raina Jesosy nanome antsika an'izany tenin'Andriamanitra fampirisihan'izany indray dia voninahitra averintsika ho azy rery ihany. Alleluja. Amen. Halleloja. Ny taperina hatramin'ny farany mihitsy ny adidiny ary misy mitselatselatra mihitsy ary eo ambany hoe Marie-Jo mahafinaritra le fanomanana, mahafinaritra le fanaovana zavatra tsara ho an'Andriamanitra ka dia mankasitraka ranabavy Marie-Jo. Izy indray moa izany dia izy ohatran'ny diakona eto amintsika eto, izy no mba miaraka aminay mifandamina amin'ny ankizy izay hanao ny fandaharana dia fahasan'Andriamanitra ankoatran'ny fotoriteny dia manana anjara asa ihany koa izy izay efa ataony izay efa ametrahana anazy eto anatin'izao fandaharantsika izao ary isaorana azy be dia be anazy fa dia vita ny atsakany sy andavany izany asa izany. Marina tokoa izany, tsy ny mitory teny na mihira ihany ny atao asan'Andriamanitra
fa inona ny any aminao ny zavatra zay eny aminao a misy zavatra foana eny amintsika tsy misy olona tsy manana nininona zany any aminy nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana zao tsika rehetrarehetra eo fa jereo mety miteny ianao hoe za tsy mba manana zany misy ao ny olana amintsika fotsiny a avelantsika matory de farany maty ny fanomezam-pahasoavana zay ny tena zavatra ratsy za zao taloha tena teneko anao zahako taloha tena mpanao sary fa napatoriko tanteraka ny fanaovako sary fanaovako hosodoko mpanao sary mpanao hosodoko ireny a taloha fa ny tena napatoriko tanteraka ilay izy ary ho foazina indray halleloia ho foazina indray satria tsika nomen'Andriamanitra zavatra ary ny zavatra rehetra zay nomen'Andriamanitra tsika azotsika entina anompona an'Andriamanitra daholo a ireny rehetrarehetra ireny misy ny olona tokoa tato a de zay nanana ny zavatra teny aminy tenentina nanompoana an'Andriamanitra daholo nanomezany voninahitra an'Andriamanitra manana fanomezam-pahasoavana ianao efa nomen'Andriamanitra fahasoavana ianao alleloia men'Andriamanitra fahasoavana ianao io de aza velan'ny toritory satria andray tsika hanompotsika an'Andriamanitra izany eto zao etontsika zao misy olona mahay mahandro diditsika zao fa raha navavintsika soameva de manao fandarana mihitsy izy momba ny sakafo ary le izy a manao fandarana momba ny sakafo izy de inona ny avotrany ao ny voninahitran'Andriamanitra asehoany fa zanak'Andriamanitra izy asehoany fa misy resak'Andriamanitra ao anaty sakafo aza ny ataony de misy olona ao voasarika ary minoana any rehefa misy olona zao mety io aki-cuisine io no hitany de lasa nandena de lasa nahitany fandarana izy ny farany fa ampiasao hoy ny ten'Andriamanitra hoe Efesianina 4:7 andiny fafito fa samy nomena fahasoavana araka ny ohatry ny fanomeny Kristy avy sika rehetrarehetra ko izany no ilazana azy raha niakatra avy tamin'ny avy izy de nitondra olona maro ho babo ka nanome fahasoavana ho an'ny olona zay le ten'Andriamanitra teo ny soramandry de hoe fananarana azy mba hifanara-tsaina sy aharitra ary androso tsara ny tanjon'ny Jesosy a tamin'ny mpianatra de ny mpianatra ahay hiara-monina rehefa miara-monina mahay miara-monina ny mpianatra de mirindra ny miasa fitoriana misy misy mandefa message nareo a maika de alohantsika retafitra mifandana mandefa message a dia ny fitahian Jehovah ry havana de miodidina eo amin'ny rahalahy mahay miara-monina ny olona rehefa amin'ny asa fanompoana mifanara-tsaina mifankatia de mandroso be ny asan'Andriamanitra ary eto de mananatra ny ten'Andriamanitra mba tonga atsika ahay hiara-monina ary io mahay miara-monina io a de miainga avy amin'izany ihany koa ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Korintana voalohany momba zay fanomezam-pahasoavana zay de jitsika any amin'ny Korintana voalohany Korintana voalohany 12 andininy 7 io ny ten'Andriamanitra zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa fanahy de iray ihany ary zarazaraina samy hafa ny fanompoana nefa ny tompo de iray ihany ary zarazaraina samy hafa ny asa nefa Andriamanitra de iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra zarazarain'Andriamanitra samy hafa misy amintsika eto zao a mahay manao sary misy mahay mahay mihira misy mahay mandihy misy mahay manao zavatra be de be fa zao
samy hafa daholo ny zavatra haitsika reto, ny zavatra hainy anam-bavy tsy mety tsy haindra tiana rakotoarizaka ary zavatra hainy tiana rakotoarizaka mety tsy ho hainy anam-bavy ohatra fa efa nyzarazarain'Andriamanitra ho amin'ny olona tsirairay avy araka an'izay tokony ho an'izany olona izany ny fanomezam-pahasoavana fa na dia ao anatin'ny eo anivon'ny fiangonana aza dia betsaka ny olona anatin'ny asa fanompoana fa samy manana ny nametrahan'Andriamanitra azy ary raha vao tsy mahay mandrindra an'izay koa nefa dia tsy mahay miara-monina ihany koa ny olona. Be dia be mantsy ny olona mety hoe mieritreritra hoe izy mahay ny zavatra rehetra ao anatin'ny fiangonana dia tsy tiany hisy hanao an'izay zavatra izay ny olona rehetra fa io misy fifandrindrano, misy fahaizana miara-monina. Misy olona zao mety hoe tsy mahay mihira mihitsy izy dia rehefa tsy mahay mihira izy dia apetrany aloha ny micro ho an'izy ho an'ny mahay mihira. Misy olona ohatr'izany mitana micro ihany na dia efa tsy mahay mihira jereo fa mety tsy mihira ny fanomezam-pahasoavanao fa mety zavatra ary ninona zavatra misy mahay mihira huitième voix dia eo eo an'le deuxième fa mbola tsy fotoanan'ny huitième voix aloha. Alleluia. Dia ny zavatra rehetrarehetra ny olona rehetrarehetra izay voatonony ranam-bavintsika Marizao teo dia samy nanana ny fanomezam-pahasoavany daholo. Tena teneniko anao fa izany fandraisana vahiny izany dia fanomezam-pahasoavana. Izany hoe fikarakarana misy fivoriana ao am-piangonana. Mahafinaritra tsy maintsy misy foana fa misy fivoriana anatina fikambanana. Olona zareo tsy madinika an'izany ohatra misy fitsangatsanganana ny fikambanana, misy miara-mandeha vakansy ny fianakaviana dia misy olona anankiray na roa manana fanomezam-pahasoavana ao amin'ny fikarakarana mihitsy izy ary tantinina rehetrarehetra ireny. Eny anivon'ny fanomponan'Andriamanitra ihany koa dia nanarin'ny tenin'Andriamanitra isika mba hahay hiara-onina, hiahy fanara-tsaina manoloana ny fanomezam-pahasoavana izay izany nomena antsika mba hahatonga antsika haharitra sy handroso tsara. Aleloia. Mila maharitra sy mandroso tsara isika. Mila mahafohy fotoana, mila mahafohy fananana. I Barnabasy Barnabasy dia izao tena nafohy. Barnabasy izany araka io tenin'ny ranavavy Geneviève Manjary dia ilay Barnabasy ny tenenin'ny ranavavy Marizao teo tsy Barabasy fa Barnabasy tena namidy ny sahany, nafohy izy namidy ny sahany dia nentiny teo anivony teo an-tongotry ny apôstôly ny volan'ny saha ohatra hoe mivarotra trano izany izy dia nentiny taiza ilay izy nentiny teo amin'ny mpianatra. Atao inona mpianatra nivitanana mpianatra masikita hoe nanitarana ny asan'Andriamanitra, nanaovana asan'Andriamanitra. Zay zao izany raisin'ny fanomezam-pahasoavana, raisiny tombony nananany ry havana malala, raisin'ny Barnabasy ho tombony nananany, ny nananany an'izay fananana izay dia nentiny ilay izy nampiroboroboana ny asan'Andriamanitra dia nateriny teo tongotry ny mpianatra. Ary reto ilay dia samy nahay nampiasa sy nanaraotra ny zavatra teo am-pelantanany nentiny nandeha naovana asan'Andriamanitra. Ohatr'izany zao izany moa ilay tenenina teo i Dorcas na ny anarany koa anatin'ny baiboly eo dia hoe Tabita. I Tabita dia izao nanana fanomezam-pahasoavana izy, nahay nanjaitra. Misy mahay manjaitra eto amintsika eto ranavavy misy fotoana izay miresaka ato anaty Zoom maty dia efa eo dia efa tsy anjarako intsony no miresaka fa miresaka amin'izay ry tantinina ato anaty gropy dia miresaka zaitra
ranabavy tsiry amboaramela zao mahay manjaitra na mohan'ny patron mihitsy modèle navoaka ny patron moa tapaka ny zoom tamin'izay nalahelo mihitsy izy zao mahay mampianatra manjaitra fanomezam-pahasoavana zao zany hitabita idorikasy de mahay manjaitra de nizatra nataona izy nareo anjairany akanjo daholo ny mahantra sy ny manano tena teo an-tanàna de sady nampianarina nao asa tanana de misy fotoana izy maty nitomany daholo ny olona tomany daholo ny olona tamin'izay any amin'ny asan'ny apôstôly toko sivy any misy an'izany tantara zany mahamiditra teo an-tanàna ny fanomezam-pahasoavana teo aminy nentina nanasoavana ny vahoaka tsika aloha de milaza aminareo koa fa amin'ny lahady zao raha tsisy ny fiovana de amin'ny tatitra kely indray momba ny groupe Gamaliel izay isaorana anareo izay manohana ny groupe Gamaliel groupetsika izay anangonantsika vola ahafahantsika manampy olona ahafahantsika manao zavatra ho an'olona halleloia de jerentsika reny toebolaka rehefa mety azontsika novanjavatra de raisitsika ho fanomeza raisitsika ho zavatra azontsika entina ihany koa zany de anao taka ny Barnabasy tsika de nivarotra ny sahany reo fitahin'ireo ho ataotsika inona entsika hanasoavana ny mpiarabelona amitsika halleloia hitabita zany i Dorcas zany tsiry amboara-mielona ato anatin'ny groupe tsika ato tena mahay manjaitra izy misy olona manana fanomezam-pahasoavana ranabavy lovely zao eto za afaka mampianatra anareo faly ray heritovy ny tena afaka mampianatra antsika resaka mekanika ao ve faly ray heritovy zao tena nareo raha ohatra nareo manana tomobile simba na misy zavatra amboarina ao mba manao présence kely ve tsy faly ray heritovy raha ao izy de manao présence kely de ataovy ami olona io sady izy olona tsotra be sady mahafinaritra fa na izany azara rotiny izy rehefa miasany aminareo rehefa manao asany aminareo tsy ao moa izy mato izy tsy mipoitra eto tena ampisoan'Andriamanitra halleloia ifanasoavy io amitsika foana mantsy za rehefa ohatra zany de sarotin'ny fiainana rehefa misy malagasy mandeha miasa amin'ny malagasy de za tena sarotiny mihitsy indrindra ty andafy aty ry havana tena miaro ny zon'ny mpanjifa halleloia mba tsy tatiko mihitsy mahita antsika malagasy mifanararoatra io mantsy rehefa tia ivelany retsika hoe mba mitady mécanicien gasy misy antony izy miteny an'izay hikapoka izy manao an'izay satria mécanicien vazaha maninona aza mba manao an'izany alao mifamelona ty an-tanin'olona tsika aza mifanararoatra zany faly ray heritovy zao mahay mekanika auto afaka moa mamboatra zany zao asan'Andriamanitra nge afaka hifanapitsika nge zany hifanasoavantsika rehetrarehetra misy mahay manao gâteau eto ranabavy lovely mahay manao gâteau eto izy Mikael mahay manao sakafo manendy trondro eto anomponan'Andriamanitra ary mampionona mahay mihira de anomponan'Andriamanitra ary samy mandray ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra tsika de miara-mampiasa an'izay de ino mahatonga atsika mirindra tsara ny fanompoantsika an'Andriamanitra izy koa no mbola nitenen'ny ranabavitsika teo ry Lydia ndray zao ry Lydia io moa zany de vehivavy tsy jiosy izy fa nefa kosa izy nivavaka tamin'Andriamanitra ary nandray ny fampianarany Paoly ary zany akanjo volomparasy zany moa de akanjo lafo ohatra reny marika ngeza be reny zany zao aty andafy aty de ohatr'izany zao Lydia ka Lydia io tsy tena anarany io Lydia io fa avy any amin'ny tany atao hoe Lydia izy de natsondry Paoly hoe Lydia moa zany fa tsy Lydia ny tena anarany
dia izy a tahian'Andriamanitra. Dia inona nataony? Nanotohan'Andry Paoly teo izy. Dia zany zao a izy tsy nahay nitory-teny fa nahay nivaro-damba. Fa nefa kosa izany dia izy tsy nanana tany namidy takany Barnabasy fa ny azy ny akanjo volomparasy ny namidiny ary ny asa izy a dia nanotohana tsolavo Andry Paoly teo. Dia inona moa ny nataondry Paoly? Nandeha nankaiza ry Paoly? Tonga hatrany Azia, hatrany Antiokia, hatrany Turkia, ka hatratia aty Eoropa angena fa natonga taty nge Paoly. Taloha nahafatesan'ny Paoly a efa nanamboatra programa ho any Espagne tamin'izany fa maty moa izy avy. Dia noho n'inona nampiasa ny zavatra teny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra teny aminy Lydia. Takizany koa i Foiby. Foiby a diakona tany amin'ny fiangonana atao hoe Kenkrea zay izy. Dia nandray Andry Paoly izy any amin'ny Romanina any ny tantarany. Romanina tokony 9 any. Dia nanana fahafahana izy. Dia nampandrosoany ny mpanompon'Andriamanitra, niraisiny ny mpanompon'Andriamanitra. Mory teneniny teo koa i Priscilla sy Aquila. Tsy Aquila, Aquila. Izy ireo indray dia mpivady fa nampiavaka an'izy ireto dia izao. Matetika ny mpivady a ny lehilahy no antsoina voalohany, ohatra hoe ratsy mampionona. Fa ao anatin'ny baiboly ny fomba fanonana an'izy mivady reto a Priscilla zay vao Aquila. Dia fa zay foana fahazarana iny. Ohatran'izay mihitsy ohatra hoe ratsy mampionona. Fa izy azy reto hoe mampionona sy rato. Ny antony dia izao, ilay vehivavy Priscilla ty tena mahery fo be noho ilay lehilahy, mirehatra be ary mahery fo be amin'ny fivavahana. Dia lasa ohatran'ny hoe lasa izy indray no ohatran'ny teo amin'ny lohany teo. Izy indray no tononin'ny olona meloa. Izy mivady ireo indray a tena anisan'ny olona tena nanana fahasaro-piaro ary niaro amin'ny Paoly a mafy mihitsy. Ary efa tao anatin'ny fanenjehan'ny olona i Paoly. Izany koa dia mbola fanomezam-pahasoavana ary asan'Andriamanitra izany. Izany hoe tena saro-piaro tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra, tena tsy navelany nisy nikitikitika. Priscilla sy Aquila nanao an'izany ary tena saro-piaro ary tena nijoro sy nitsangana mihitsy izy a niaro amin'ny Paoly a tao anatin'ny fanenjehana noho ny fanenjehan'ny olona amin'ny Paoly tamin'ny fitorian'ny filazantsara. Ary rehefa nisokatra ny zanam-piangonana tany Efesosy dia ireo mpivady ireo no nandeha nifindra tany a Priscilla sy Aquila, nandeha nanampy, nanao diakona, nanao asan'Andriamanitra, nanampy an'i Timoty. Any amin'ny Timoty faharoa misy an'izany teny izany rehefa mamaky anareo. Ina moa zavatra tiana tongavana? Zavatra tiana tongavana dia izao. Ampiasao izay zavatra eny aminao. Inona ny azonao ampiasaina entinao a manompo an'Andriamanitra? Inona ny zavatra azonao entina hanomponao an'Andriamanitra ry havako? Ity zavatra ity moa efa tsy azo atao intsony izao. Fa taloha ny apôstôly a dia izao ny zavatra nataony. Ny apôstôly koa nampianarin'i Jesosy hitovy. Ary io tsisy fanomezam-pahasoavana ambony sy ambany hoe ny any nambony mokokoa. Ny mpitori-teny izany manana fanomezam-pahasoavana ambony lavitra. Na mamafa trano aza ny anjara asanao anatin'ny fiangonana misy anao dia tena anao moa nolazana izany hoe tena singa anankiray ngeza be tao amin'ny fampandrosoan'ny asan'Andriamanitra ianao. Tsy misy ary ny mpianatra dia nitezain'i Jesosy mba hitovy daholo. Ary izany mahatonga antsika tsy mahazo mifanambanimbany izany na mifanambonimbony fa itsika ireo mitovy fa samy manana ny hanitra ho azy. Mety misy mitory-teny ny fanomezam-pahasoavana dia tena mahay mitory-teny izy.
misy mety any amin'ny zavatra fa samy fanompona an'Andriamanitra daholo zany ary mananatra antsika ny ten'Andriamanitra androany mba hampifanara-tsainantsika mba hampifanara-tsainantsika ka haretan'ny ny asan'Andriamanitra sy ny fandrosoana zany mahatonga hoe ny mpianatra zao ny zavatra nataony zao ny zavatra nataon'ny mpianatra mba hahatonga an'zareo tena hoe mitovy tantana dia namidiny daholo ny fananany rehetrarehetra samy nivatra dia natambatra ny vola dia manomboka eo samy tsisy manana fa ato daholo ny fananana mety misy nanana 1 million napetraka teo mety nisy nanana 500 000 dia napetraka teo nisy nanana 10 million dia napetraka teo fa rehefa avy eo kesy anankiray mitovy miainga daholo tsisy ambony tsisy ambany tsisy mifanambany tsisy mpanina fa zao zay ainga dia mety maka frais ao dia mitovy ny zavatra ary efa nitenenantsika any hoe isika eto amin'ny fandarana eto dia miezaka isika miezaka izay mivady miezaka mitaiza ny ankizy eto mba hitovy halleloia mba hitovy ary tsy hisy hifanambanimbany na hisy hifanandranandratra fa tena mitovy satria zany ny fananarana eto nge samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'ny Kristy avy-tsika halleloia ary Jesosy raha niakatra tany amin'ny avo dia nitondra olona babo izy dia avy eo koa nanome fanomezana ho an'ny olona nomena fanomezantsika ahafahantsika mandroso inona ny zavatra azonao atao androany zao anao mila mandinika inona re zany ny zavatra mba azoko atao ahafahako manompo an'Andriamanitra ireo zao misy fandarina tsika zao tsika zao manaraka ny teninaina izay ataony ranabavy aina inona ny zavatra ataony mamaky ten'Andriamanitra izy amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay amin'ny teny allemand mahay teny allemand zany izy dia ampiasainy le izy ary za mino fa mbola mino fa misy olona mety allemand mihitsy ho voakasiky ireny zavatra ireny ny azy zany teny jereo zao ranabavy côté kamaradin'i Jesosy mitandreny ianareo mitalan-doha ianareo mitandreny inona ny zavatra ataony manao toriteny amin'ny teny tsy mihety izy tsy mihety avao mitandreny tsika ampiasainy le izy tsy naka zavatra sarotra izy ary tena anisan'ny fandarina tena mahafinaritra daholo moa fa zava-baovao le zavatra ataony ranabavy Zamina côté kamaradin'i Jesosy hoe mitory teny amin'ny teny gasy rehefa fiteny paritra zany angeravana fanomezam-pahasoavana ary tena hainy le izy tena hainy mihitsy miteny an'le olona tena mitandreny atsika ravana halleloia mitandresa talandoha itsy adika talandoha iny mitandrinesa raha tsy mitandreny zavady mitandrinesa atsika avako izao ranabavy Angela mahitiny anglisy izy dia inona zavatra ataony ampiasainy halleloia io zao manao fandalana isaky ny sabata alina isy atapabolana ranabavitsika Selina satria izy manao fanomezam-pahasoavana mitondra olombavaka izy dia izy olombavaka ao atokantranony io tsy avelan'ny tsy kobona tao fa entiny anaty fandarana halleloia inona ny azonao atao ny endry ralatody zao dia izy moa dia olona mbola mpianatra ary mpianatra mahafatrapo tena ianao rehefa miaraka aminazy
misy fotoana izy aty aminay de variana ianao mihany toriteny raha latozy io misy kahie be mihitsy ao a de stylo rehetrarehetra eo daholo ny couleur-na stylo rehetra de misy zavatra ataony ohatrandre manao fianarana ndre mihitsy izy mihaino ny toriteny io nareo zao hoe mety sady mihinana voanja fa izy zao a note ampiasainy mihitsy mampianatra anazy de fitininy de jerenao zao a inona zao ny ataony rahalahy Jonathan io fekira hainonareo fon'ny atsika rehefa manao anina io a de inona zavatra ataony izy manao ny fekira iny mahay mitendry gitara izy de nentina nanaovana inona nanaovany asan'Andriamanitra fekira mandravaka ny fandaharana izao fity zao io a manao traduction amin'ny teny frantsay zany hoe inona ny zavatra any aminao inona ny zavatra any aminao fa misy zavatra azonao ny mponan'Andriamanitra za te teny amintsika rehetrarehetra fa misy zavatra ny anatinao any azonao atao azonao ampiasaina aza mipetrapetraka ry havana hitanareo ny asan'Andriamanitra mahafinaritra manao asan'Andriamanitra ny manao asan'Andriamanitra indray mandreraka fa renao mihitsy hoe misy fanantenana ny anatinao ary ny karaman'ny manao asan'Andriamanitra mandray karama ianao a de ny mikasika ny fiainanao manontolo karama daholo raha te ho salama tsara manao asan'Andriamanitra alleloia hay ny akihery koa zay ataony ranabavitsika Marie-Jo ihany koa rehefa isan'andro izy koa mbola tsy voateniko manao ny fandarana satria efa be dia be mantsy le fandarantsika eto fa mahafinaritra toy izy ry havana atovy alleloia reny zao mody 2 minitra ny akihery a fa mampahery tokoa tsara rehefa andeha hiasa rehefa mamaraina de mihaino an'iny alleloia mahafinaritra inona ny azonao atao fa misy zavatra azonao atao ny mponao an'Andriamanitra misy azonao atao ny mponao an'Andriamanitra misy le Hébreu Hébreu 10:20 aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara azo mafiny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany ka amin'ny fananara kosa maika satria hitanareo fa miantombotra ny andro inona ny efa teneko teo an'izay lahy io misaotra anareo nefany inona ny zavatra azonao atao nareo raha misy manana zavatra nareo hoe mba tianareo entina anatina asa fanompoana misy taminareo zao ny teny za koa mba te hitory teny eo aminareo eto amin'ny fandarana eto de zay hoe mitory teny eto nareo amin'ny fotoana mianatra ohatra hoe efa vita raha mbola tsy vita batisan'ny rano aloha nareo a dia rehefa ino teniko tao varina mamaky ny commentaire-nareo dia adiniko le zavatra tiako tenenina inona moa le olona ny teneniko teo variana be mijery le message le anina dia adiniko zany tiako tenenina teo hoe za koa izy le olona teo teny batisan'ny rano misaotra de ny condition eto amintsika eto ny ahafahanareo mandeha mitory teny eto aminay eto amintsika mandeha eto amintsika fa tsy eto aminay dia efa mila vita batisan'ny rano nareo batisan'ny fibebahana raha eto nareo atao batisa de misy fianarana efa vita video izay ianarana ina moa le zavatra ianarana le ianarana de le zavatra ijorotsika eto ohatra hoe fa maninona ny olona manao sarindony vehivavy rehefa mitory teny ohatra maninona tsika ny tsy mihina kisoa sy zava-padiny fa maninona tsika ny mivavaka rehefa rafaka pitso andro sabata zany ny zavatra ampianarina nareo mba ahafahanareo hoe mijoro amin'izany zavatra zay ijoroana izany de atao batisa eto nareo de vita zay de ampidirina anatina gropy atao izay maharesy nareo
de ao am'izay nareo omena taritanaka misy fampianarana kely mantsy re mitoriteny misy fiofanana kely mba ataony mba omeny mivady zany rehefa ahafahany ankizy manao ohatr'ireny de mampianatra mitoriteny zay a efa mitsangana koa ary zao ny groupe de délivrance de mampiofana manao délivrance koa zay mivady raha misy devoly any a reny trano misy matoto reny a de alefaso mankany zay de délivrentsika reny de azonareo ipetrahana tsara misy trano any nefa mora be ty fa misy matoto fidio aingana de délivrentsika roatsika ny devoly ao ny zara tiana tenenina de zao fa raha kosa nareo efa vita batisan'ny rano tany amin'ny toerana nisy anareo tany de mbola omena kely le fampianarana ty any nareo mba am'izay fotoan'izay mantsy nareo tsy hoe mba zavatra iainana mitovy olo tena zao nefa nomezam-pahasoavana samy mihafa fa ny fanahy de ray ihany de mba fanara ihany alleloia de tonga am'izay nareo zay mila fampianarana de afaka mandefa MP amin'ny mampionina nareo de alefa io mampionina ohatra hoe zay mila fampianarana de mandefa MP de alefasana fampianarana nareo mba fantatro koa iny ny ijoroany zao fandarantsika zao fa misy ijoroany eto misy foto-kevitra ara-baiboly ijoroantsika eto fa tsy hoe tsy misy ao aminareo zao za tena mino tena mino ako ao aminareo mpijery reo misy olona tena manana fanomezam-pahasoavana mitoriteny aminareo reo fa inona ny zavatra ataonareo koboninareo le izy apetrakareo any le izy de tsy mitombo ary sady nareo tsy mitombo moa le fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra tsy ampiasainareo nefa tokony hitondra fahasoavana any hafa ary tsy tsofin'Andriamanitra mba ho fitahina ho an'ny hafa ny azy mbola haiko zaho tena teneniko anareo fa za rery amin'ny kozahany rehetrarehetra ny tsy mahay mitendry zava-maneno satria za koa voakely de variana tonga de variana loatra tany aminatina ditra isan-karazany hoe de tsy nanam-potoana fa ny kozahany rehetrarehetra avany amin'ny mamanay havana tsisy tsy mahay zava-maneno satria maninona ny dadabe anay mpampianatra zava-maneno tena niko izy natao Madagasikara atao efa maty moa izy misy hitanareo misy le fampianarana zava-maneno hoe CNEM ary ambony ary any amin'ny CNEM fampianarana zava-maneno izy mpitazona ny hainy daholo rehefa zava-maneno dadabe Razafinohitra sao de avanareo ndray koa zao zany ohatra misy mpiavana ihany mantsika dadabe Razafinohitra mpampianatra mozika ao amin'ny RNM atao izy mpampianatra mozika fa zara zany naina mozika tena tsy navelako raha sy nampiasaiko amin'ny mety tena teny zava-maneno manao sabata fotoam-bavaka ireny tsika satria maninona satria tarika zavona tao any saika namiratra fa tsy nitohy fa ny tiako lazaina anareo hoe inona ny aminareo za mino tena mino fa ao aminareo ao misy olona efa tokony mampiasain'Andriamanitra anaty asan'Andriamanitra anatina fitoriteny any aloha ny idirantsika voalohany fa nareo tsy mipoitra koboninareo le izy raha misy aminareo olona voakasika zao teny zao hoe voakasika zao afatra zao ary le izy koa de zao mety tsy voatery tena tonga de mahay mitoriteny be nareo fa misy fiofanana araka ny tenareo misy taridalana aza tarika masoandro hoe de misy taridalana mba omenay kely zay na tsy de mahay hoe mitoriteny be ary de zay mba kelitra ke fa kely mba hanana any mivady de zarainay aminareo mahay poana zany eto tsisy volaloha fa jereo fa misy zavatra tokony hoazina ny anatinao any entinao aizy ireo entinao manompo an'Andriamanitra alleloia de andoantsika hanompo an'Andriamanitra satria ny zavatra ilainy zany ary amara-piranako azy mahafinaritra le teny ny ranabavitsika Marie-Jo teo any amin'ny Matthieu 25-21 tiako iteny io ary eo amin'ny baibolinao io tsy lingery avana tsy nampianarin'Andriamanitra anao zavatra tsy niteren'Andriamanitra anao zavatra be neny Davida zay zatra teo am-pelantanany nanompoen'Andriamanitra daholo lokanga nanompoany an'Andriamanitra
nentina ny pony an'Andriamanitra. Izy rehavana misy olo hoe mitendry lokanga de délivrer ny olona satria maninona satria nentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra izy de nesan'Andriamanitra de vohositr'Andriamanitra na ny lokanga tendreny ary tonga de mamoaka devoly izy kinga tanana be de ny azy natolony an'Andriamanitra daholo jereo fa mitifitra amina pilotra izy fa nampiasainao an'Andriamanitra tonga de mifahavalin'Andriamanitra ny antsy an'Andriamanitra ny aiky ny miaramila an'Andriamanitra ve la Goliath pilotra ho azy pilotra vohositra satria natolotra anim-pona an'Andriamanitra. Halleloia. Mpitahary sabatra tena enjany zany Davidako voany nandeha nivoaka ny ady am'izay mbola tsy nisy nampianatra ny ady tonga de nahafaty alin'alina satria ny zavatra rehetra teo aminy natolony an'Andriamanitra. Halleloia. Natolony an'Andriamanitra. Misy zavatra ny aminao any. Halleloia. Tokony handroso ianao. Raha ohatra ravana hoe fanaovana batisa no afaka handrosonao hanao asan'Andriamanitra hitombo ndao ianao atao batisa. Zay misy atao batisa no vonjena zay de mampirisika anareo foana midira amin'ny ranon'ny batisa amin'ny batisan'ny fibebahana ianareo zay mbola anatin'ny fatotra reo ndao atao batisa nareo fa mivary fatotra reo nareo tsy mety tapavoaka amin'ny fiainana ndao atao batisa ndao hiala amin'ny faharatsiana bebaka de atao batisa zay vonona zay vonona izay eto amin'ny fandarana andramoka izao anao batisa anareo na iza toerana misy anareo na aiza. Halleluia. Ole tena Andriamanitra Matthieu 25 andiny varaiky amby roapolo manao hoe hoy ny tompony taminy tsara zany ro mpanompo tsara sady matoky natoky tamin'ny kely ianao de ho tendreko mpanapaka amin'ny be midina amin'ny fifalian'ny tomponao. Andriamanitra tsy mangataka amintsika zavatra ngeza be. Raha moky olona tsy omby 5,000 Jesosy zay tany amin'le olona tany fotsiny nasainy namena zay tany zay nananany mofo 5 de azan-dranony 2 kely any amintsika ihany no ilain'Andriamanitra ary raha matoky amin'ny kely eo no inona zavatra kely azonao etsehana ny anatinao any matoky amin'ny kely no men'Andriamanitra fanapahana amin'ny beny. Halleluia. Halleluia. Za zao anisan'ny zavatra mba ananako zao za mba manana kely an'izay côté zay mahay mba misy fampimehezana ety amiko efatra am'izay zany efatra am'izay de membe miaraka amin'olona de za taloha raha va miasa zay tam'izany de misy namako miantso malahelohelo izy reradreraky ny asa kivikivy de inona kiny atao andao hiantso any rado de antsony rado de tonga eo analakely eo manina fotsiny de mampime fotsiny de sitrana to de faly le olona miala be tonga de olona kivikivy de ny azo iny ampiasaiko ty amin'ny fitoriteny ary anisan'ny zavatra mahatonga anareo matsiaro zavatra mandray zavatra rehefa siko mampime kely zay izy de tadidinareo le toriteny inona zany ana ny azany nampiasaiko natolotro itoka nipoko an'Andriamanitra ary mampimetsika fa tsy hoe miteniteny foana samy hafa koa zay. Halleluia. Ry havana misy zavatra ny aminao any ndao itsika manampan'Andriamanitra satria fotoana raha teo zao androtsika amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra ry havako malalako de ndao tsika araka anao antirity hoe voninako Andriamanitra hitsangana mihitsy tsika anao antirity de ndray manao jeriatrika miaraka manao jeriatrika ny teny hoe zay ilainao Andriamanitra vonina izay eny hatramin'ny farany ampiasainay fanomezam-pahasoavana ampiasainay zay ampelantananay ampiasainay zay anananay anomezanay inona voninahitra anao anomponay anao hotain'Andriamanitra ny tsika tsirairay avy hivavaka tsika aorian'izany hira izany mahereza daholo. Halleluia.
ataontsika amin'ny fahavononany tiry ty a iainany tiry ty tsikatsika alleluia Satana raje, lai belulungu, lai favalunia, sanauri rajitu, kamanau sai wafali, manakananai, tianum wanau sai, aniyamade chai, yanau fanai. Nyasada eke na yatao na yifuke na sa ieni na tuna Tanimano eni Anu
raha antsika vavaka zany toriteny androany zany ravana malala dia andoantsika raha hiteny hoe za koa Jesosy ampiasan'ny fanomezam-pahasoavana. Halleluia. Ilain'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny anao avy aminy ihany ireo fa ndao ampiasaintsika ho azy. Angatao raha mbola tsy fantatrao teny hoe tompo fo azy izay fanomezam-pahasoavana ty amiko aty fa entiko hanompo anao reny. Misy sehatra anankiray manoloana anao amin'izao fotoana izao dia tsy inona fa ity fandarana izay jerenao isan'andro ity afaka tonga tsopiany fotsiny tsony ianao fa ianao indray nenona. Halleluia. Saintsainy fa somba misy fanomezam-pahasoavana afaka etsehana any anatinao any ary na tsy eto aza fa any amin'ny toerana rehetra izay misy anao mety malaka tao ianao jereo ny mahantra, jereo ny sahirana, aza kivy manao zavatsoa ho an'ny manodidina ry havana. Mety mahay mampianatra ianao hampianary tenin'Andriamanitra ny olona, mety tsara feo ianao ampiasao an'Andriamanitra ny feo anao. Halleluia. Ho tahin'Andriamanitra ny ianao isika tsirairay avy. Misaotra anao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity misaotra Jesosy satria tena tsara ianao ary notahinao izay tamin'ity androany ity ka afaka nanao indray natatosan'izao fandarana izao. Misaotra indrindra Jesosy nangatahako aminao dia tsy hisy overimaina izay rehetra izay vona vavy teto tamin'ity androany ity. Ampio izay tsirairay avy afaka anao ny ampiasa ny fanomezam-pahasoavana hivoaka ireo fahasoavana rehetrarehetra ho ampiasainay hanaovana ny asanao Andriamanitra, hanomezana voninahitra anao. Misaotra Andriamanitra, misaotra fa tena tsara sady lehibe tokoa ianao. Ilay tsara keto izay androany dia ianao amanga ny tsirairay avy amin'ny alalan'ireny tenin'Andriamanitra ireny, andresy lahatra ny olona handroso anao asan'Andriamanitra, anao ny asanao Jesosy. Atombotra ny fotoana, atombotra ny fotoana ary miandrandra anao amangy ny tsirairay avy sy tokantrano isambatan'olona ao resy lahatra Jesosy. Anatotosa sy anao ny asanao fa ilainay manao ny asanao. Ampitombo anay zany, atonga anay anakaikikaiky anao bebe kokoa. Misaotra Jesosy malala. Betsaka tsy voalazany eteto fa ianao any Andriamanitra anaitra an'reto mpanomponao reto tsirairay avy, aminaitra izy ireo amin'ny toromasom-panahy ka hitsangana avokoa miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana izay fanomenao entinay hanompona ianao. Fa ny asanao ny afaka hitahirana anaty firehetana Jehovahandriamanitra. Misaotra raha io. Halleluia. Dia voasika Satana faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay voafafy teto androany fa ny teny rehetra izay nafafy teto dia amoha avy zato eny tsy manapatapirana anatin'ny olona tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Misaotra fa niarina asa taminay teto ny fanahinao masina tamin'ity androany ity. Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao ka hampandrotsika ranabavitsika Erika Rakaka ivavaka ho an'ny firenena. Tainy tompo ranabavy Erika. Tainy tompo pastera dia tainy tompontsika tsirairay avy izay tratrantsondray amin'ity arivo ity. Mbola iara ivavaka ary sika. Ry Andriamanitra iray tsara indrindra mbola misaotra sy mibery ary mankalaza ny anaranao indray izay amin'ity alina ity. Misaotra Jesosy fa totosa soamantsara teto indray ny fotoanandroany. Misaotra noho ny fitiavanao anay tsirairay avy satria mbola matoa izay tafavoreto na ary azany teny mamy sy afatra faminao izany dia mbola ny famindraponao izay avaozinao anay tsirairay avy ary mbola nafahanay ny eno sy ny fantoka tao anatin'izany toriteny izay nampitondrainao mpanompo vavinao izany indray. Mankasitraka Jesosy satria
tena ilainay izany fampianarana izany amin'izao andro izao, amin'izao fotoana izao, satria mila mitombo izay, mila miroso izay, mila tena miazakazaka izay amin'ny asa fanomponanao sy ny fandrosoanay hitady anao, hikasaka anao Andriamanitra, satria raha tsy mitombo izay Jesosy malala dia araka ny teninao hoe moa hita finoana avy ary rehefa ho avy etỳ amin'izao tontolo izao, dia izany tokoa Andriamanitra raha tsy atao anatinay finoana sy ny asa fanompoana dia mety tsy ahita ninino aty aminay tsirairay avy ianao, tsy ahita vokatra aty aminay tsirairay avy ianao. Ka androany indray ianao dia mbola nampianatra anay tsirairay indray Andriamanitra, nampianatra anay ianao mba tena hiazakazaka amin'ny fanomponanao, mba tena hoe anao ny asanao Jesosy malala, ka misaotra tamin'ny teny mamy izay nampitondra ianao amin'ny fanomponao. Ka ny angatanay Jesosy malala dia mifanainao masina mihitsy nirotsaka ty anatinay tsirairay avy, tena hoe hitahiry an'izany teny izany, hampitombo an'izany teny izany, ka moa zato aveny etỳ anatinay tsirairay avy izany teny izany, izay rehetra mihaino teto Jesosy malala, tsisy diso anjara fa dia hanana talenta tokoa hivoaka rehefa ao aorianan'izao toriteny izao, na dia ny olona mbola manaraka vao aingana ary izany Jesosy, na izay efa manao ny asanao dia mbola hitombo hatrany amin'izany asa fanompoana izany Jesosy, dia ny angatanay dia hitahirizanao anay tsirairay avy, mba tsy hiala aty anatinay izany teny izany fa hitoetra mandrakariva aty am-ponay. Dia ankehitriny Jesosy malala mbola mitondram-bavaka indray izay amin'ny firenenay, mba tena ho ampiasainao be tokoa izany firenenay izany Jesosy malala, indrindra amin'ny asa fanompoana. Efa maro ny manompo anao Jesosy malala, fa ny angatanay dia mbola hoe ampiasainao maro ny vahoaka malagasy, tena hanompo anao amin'ny marina tokoa, andeha amin'ny fahamarinanao tokoa, ary tena hoe hitoky aminao rery ihany, tsy hitoky amin'ny zavatra hafa Jesosy malala, tsy hitoky amin'ny Andriamanitra hafa, fa tena hoe ianao rery ihany, satria mbola maro izay vahoaka malagasy mbola misabaka Jesosy malala rehefa mivavaka. Dia ny angatanay Jesosy mba tena hirotsaka amin'izany firenena izany fifoazam-panahy lehibe, mba hahafahan'ny vahoaka malagasy tena mitodika aminao tanteraka, satria mandalo azy izany firenena izany Jesosy malala, tsy mety tafiarina izany firenena izany Jesosy malala, nefa ao no maro be kristianina Jesosy, nefa toa ohatry mbola sahiran-dava ihany ny vahoaka malagasy, ohatry mbola anjakany ny aretina, anjakany ny loza eny Jesosy malala, tena hoe ao anaty fahantrana lalina mihitsy izany firenena izany. Ka ny angatanay Jesosy dia mifanainao masina mihitsy ny hamono torimaso ny vahoaka malagasy, mba tena hifo anatin'ny torimaso lalina Jesosy, mba tsy ho rendremana intsony, mba tsy hanao fivavahana matimaty Jesosy, fa tena hoe ahafana hirehatra amin'ny fanomponanao, dia ampanjakao Jesosy izany asa fanompoana izany, ampanjakao ny herinao Jesosy malala, satria raha ianao no manjaka amin'izany firenena izany, dia tena hoe anam-piadanana araka ny iran-drazana, hoe eny anam-piadanana koa izay, dia anam-piadanana koa izany firenena izany Jesosy. Dia rehefa manokana ireny olona marary eny, fa amin'ny ora sy fotoana izao Jesosy dia marobe no marary, marobe no mijaly, marobe no tsy manan-kohanina, tsy manan-kelofana Jesosy. Fantatra fa raha ianao no mitodika amin'ny masonao mijery an'io firenena io, dia ho sitrana ny marary, dia ho hanan-kohanina ny tsy manan-kohanina, dia ilamina ny fiarahamonina Jesosy, satria mbola be ny accident, mbola be ny halatra, mbola be ny von'olona ao amin'izany firenena izany, noho n'inona, noho ny fahotanay vahoaka malagasy ihany izany Jesosy malala. Ka mamindrafo amin'izany tanindrazanay izany ianao Jesosy, tanindrazanay maminay izany, ka angatanay sy talaonay eto anatrehanao mba hitodihanao tanteraka amin'izany firenena izany, ka sion fon'ireo mpitondra rehetra na ambaratonga ambany na ambony izany Jesosy malala, mba tena hitodika aminao tokoa, mba metraka amin'izany firenena izany eo ampelantananao, eo koa ny mpitondra fivavahana Jesosy, mba tena hoe hivavaka tena marina tokoa, fa tsy variana mitory ny fitahiana lava, ekena fa ilaina ny fitahiana Jesosy malala, fa lala marina ny tena ilain'izany firenena izany. Dia apetraka feno ampelantananao Jesosy,
izany vavaka izany misy matoko izay fa ianao mihaino vavaka rehefa hijery manokana izany firenena izany dia akiny feno am-pelantananao izany vavaka izany Jesosy ka raha andeha tory izay tsirairay avy reto raha hiala eto Jesosy dia aoka ny fanamasinao ny tari-dalana anay, aoka ny fanamasinao no ameno anay tsirairay avy Jesosy malala ary hanolo-tsaina anay ka atory am-piadana izay tsirairay avy reto Jesosy malala nandray izany teny mamy sy afatra avy aminao izany ka ifomaraina ampifaliana indray izay tsirairay avy dia mino izay Jesosy fa ianao tsy mafoy anay na mahasaraka anay fa eo anilanay foana dia voninahitra ho anao rery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranam-bavintsika irikatsika tao anatin'izay vavaka matsiro vavaka mamy dia mankasitraka asika dia Andriamanitra maro fitehanao ranam-bavy erika dia hotahin'Andriamanitra hatrany hatrany any amin'izay rehetra atao dia miotaza ny vokatry ny asan'Andriamanitra izay nataonao rehetra teto nareo rehetrarehetra izay nandray anjara teto indray satria ao ambadika ny fanaovana asan'Andriamanitra dia tena misy fankasitrahan'Andriamanitra tokoa. Dia momba n'ilay afatra teo dia izao ny etomboanareo aloha raha mbola raha mazotonareo ny hanomboka ity zava-ty mbola tsy mila hoe vita batisa vao afaka manao azy. Raha misy aminareo mazoto dia afaka manao vavaka fanomboana ianareo mametraka amin'ny fotoana eto am-pelantanan'Andriamanitra dia izay efa afaka andraisanareo anjara raha nomboka hanao asan'Andriamanitra ianareo. Tahiny tompo ary tsika raha mbola tsy tonga eny amin'ireo an'andra Jesosy ka verinaina somatsara tsika sitrapon'Andriamanitra dia raha pitso amin'ny 7 ora sasany alina indray tsika dia efa eo neto ao anatin'ny fandarantsika farany amin'ny herinandro ity miaraka amin'ny ekipa hafa indray tsika raha pitso dia amin'ny 7 dia araka amin'ny mampionina isika ao anatin'ny fandarana misy andrata raha pitso anasana antsika tsirairay avy dia raha pitso tsika naraka vavaka fiombenana eto amin'ny 7 ora sasany dia ny sabata sy ny lahady moa tsy misy ny fandarana. Izay ho anareo izay mbola hisoratra anarana amin'ny fanoloran-jaza ataontsika amin'ny 17 ny volana janoary ho avy izao dia mandefasa MP amiko alefasa ny anaran'ny zanakareo dia amin'ny alahady alina hariva anamboarako gropy dia atsofoko daholo ianareo izay hanolotra ny zanakareo amin'ny fanoloran-jaza dia tanterahantsika izany ho voninahitran'Andriamanitra. Dahoary samy tahin'Andriamanitra faly be izay niaraka taminareo teto ary raha tsy tetonareo dia nangingina rery teto izay dia samy tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra voninahitra teo ho azy rery ihany dia ho ankasitrahany any antsika tsirairay avy. Halleluia. Ny radio antsika mandeha akiradio.radio12345.com averiko akiradio.radio12345.com dia afaka mihaino ny onjam-peo akiradio nefa io izy mandeha fio ny lien ahafahanao mihaino ny onjam-peo akiradio misaotra n'ilay nandefa ny lien ahafahan'ny olona mihaino ny radio antsika anambavy Angela io dia efa nisy nandefa ray koa tao ambony tao isaorana isika tsirairay avy. Misy totenzaka ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina rapitso amin'ny 10 miverinao zao fandaran'izao raha mbola tsy nihatra amin'ny voalohany ianao tahiny Jesosy daholo dia mahereza daholo isika tsirairay avy halleluia amen.